Ndaotsika hiditra avy hatrany amin'ny lohahevitrantsika hoe ny fanakambanana ny soala. Mialohany hitanisantsika an'ireto ka anankiefatra reto, zany hoe misy fotoana anankiefatra ahafahan'ny olombelona anankiray manakambana an'izany soala izay ataony zany. Mialohany hidirantsika amin'ireo tranga anankiefatra reo dia mila fantantsika fa soala anankiroa ihany no afaka atambatra ny olombelona eto ambony tany, fa tsy afaka izy manambatra soala anankitelo na efatra na dimy. Averiko fandroana, soala roa ihany no afaka atambatry ny olona anankiray, fa tsy soala telo na efatra na dimy. Izany hoe ny soala azontsika atambatra dia ny soala dhuhri sy ny asr, ary ny soala maghrib sy ny aisha. Fa tsy afaka ataonao ny manambatra soala dhuhri, asr, maghrib, aisha, na hoe soala fajr, dhuhri, asr, na ihany koa maghrib, aisha, fajr. Tsy afaka atambatra ireo soala anankitelo na efatra na dimy, fa kosa soala roa ihany. Soala dhuhri atambatrao amin'ny asr, ary ny maghrib no atambatrao amin'ny aisha. Zay no fanamarina ety am-piandohana, satria ny soala dhuhri sy asr dia samy misy masoandro, zany hoe samy atoandro izy ireo. Ray tena atoandro mitatao vonana, ny iray dia tolakandro efa manomboka maty masoandro na manomboka ino izy ty, miala amin'ny mitatao vonana izy. Ny soala maghrib sy aisha ray maty masoandro, ny iray kosa efa miditra amin'ny alina. Izay soala roa zay ihany no azontsika atambatra, fa tsy azonao atambatra ny soala dhuhri, asr, maghrib, na dhuhri, asr, maghrib, aisha, na maghrib, aisha, fajr. Tsy azo atambatra izy ireo, fa roa reo ihany. Dhuhri atambatra amin'ny asr, ary ny maghrib dia atambatra amin'ny aisha. Zay ihany no zavatra azontsika atao. Oviana ary antsika afaka manambatra ny soala. Teboka voalohany, afaka manambatra soala ny olona anankiray, na tokony hanambatra soala, na voadidy hanambatra soala ny olona anankiray rehefa eo amin'ny mpanatanterahana ny hajj eo amin'ny Arafa sy any Muzdalifa. Rehefa olona zay olona nanao hajj tato nahita an'izany, rehefa tonga ny andro Arafa, ny andro Arafa ny andro fahasivy ny volana Dhul-Hijja, ka izay olona nanao an'izany hajj zany, ny mpanao hajj ihany, fa tsy atsika so dia tsika ndeha nambatra zany soala dhuhri sy asr zany amin'ny androny Arafa, dia ny maghrib sy aisha amin'ny androny Arafa. Tsy mety zany. Tsy atsika aty an-tanàna, tsy ireo olona izay ao an-tanàna, fa ireo olona izay any ampanaovana an'izany hajj zany. Zay olona eo ampanaovana hajj ka eo amin'ny faritry ny tendrombohitra Arafa izy ireo, amin'ny soala dhuhri sy asr atambatra ary atao afoizina zany. Zany hoe manao soala 2 rakan dia manao salamu alaikum, manao soala 2 rakan hafa koa dia manao salamu alaikum, dia rehefa aveo miakatra ambonin'ny mimbar ny mpanao khutba amin'izay fotoana zay. Spesialy ho an'ireo mpanao hajj izany. Averiko fandroany, ireo mpanao hajj amin'ny androny Arafa eo amin'ny faritry ny Arafa dia ny soala dhuhri atambatra amin'ny soala asr ary afoezina
zany hoe manao 2 rakan izy ireo amin'ny fotoanany zohry iny amin'ny midi 30 na 1h eo, midi 30 na 13h zany zareo manao an'izay, manao ozo ny olona rehetra dia manao sola zohry izy ireo 2 rakan fotsiny, manao salamu alaikum manao ikama vaovao, dia manao koa reo sola asr 2 rakan fotsiny, sady atambatra ny sola io amin'ny fotoanany zohry izy manao an'izany sola zany ary afoeziny zany hoe 2 rakan vita 2 rakan anakiroa reny sola zohry sy asr dia miakatra ambony membary ny mpanao na mpitory-teny na ny mpanao khutba dia manao khutba amin'iny andro ny arafa ho an'ireo mpanao hajy. Fa atsika ty an-tanàna kosa dia tsy manambatra an'izany sola zany fa manao sola zohry amin'ny fotoanany zohry ary manao sola asr amin'ny fotoanany asr. Zay ny rehefa manao hajy amin'ny alin'iny amin'ny aliny iny arafa iny ihany dia tsy manao sola maghrib eo arafa ireo mpanao hajy, tsy manao sola maghrib sy isha eo arafa fa miala eo amin'ny faritry arafa io rehefa nilentika amin'ny masoandro dia nitododoa nandeha any a Muzdalifa. Rehefa tonga Muzdalifa izy ireo amin'ny fotoana ny Aisha na ihany koa aorina kelin'izay solat l'Aisha zany dia manao wudu izy ireo, manao sola maghrib sy Aisha atambatra ary afoezina ny Aisha. Ny maghrib mijanona 3 rakan ihany fa ny Aisha kosa dia atao 2 rakan amin'izay fotoana zay ao a Muzdalifa. Zany hoe ny fanafoezana sola zany teboka voalohany ho an'ireo mpanao hajy amin'ny atoandro amin'ny faritry ny arafa eo amin'ny tendrombohitra arafa amin'ny andro arafa, ary rehefa reo any a Muzdalifa miala ny arafa izy ireo dia tonga izy eo amin'ny amin'ny 10 eo na amin'ny 9 eo satria be embouteillage be, mety any amin'ny 9 andro vao tonga any a Muzdalifa, na mety amin'ny 10 amin'ny 1 alina eo reo manao wudu dia manao sola maghrib 3 rakan, tonga dia manao sola iny ihany koa isha fa 2 rakan fotsiny no ataon'izy ireo amin'izay fotoana zay. Ny solat l'Aisha amin'ny fotoana io zany vadika ohatran'ny sola fajr iny hoe 2 rakan mamoaka feo dia vita ny sola n'izy ireo. Zay no teboka voalohany ahafahantsika manambatra ny sola amin'ny finoana islam. Ny fotoana ireo mpanao hajy io zany tsy ho an'olona rehetra fa spesialy ho an'ireo mpanao hajy amin'ny andro ny arafa fotsiny izy ireo no manambatra an'izany sola zany. Ny teboka faharoa ny fanambarana sola rehefa mandeha voyage. Rehefa ny olona anankiray mandeha voyage dia manambatra ny sola izy amin'izay fotoana zay. Ka ny sola dhuhry atambatrany amin'ny asr ary ny maghrib atambatrany amin'ny Aisha. Ka ny rehefa anao amin'ny voyage zany na iny ampandehanana na efa tonga amin'ny toerana alehanao any mandritra ny 3 jours anao mbola afaka lazaina hoe voyageur. Mandritra ny 3 jours anao mbola afaka lazaina hoe voyageur. Raha zaho zao ty handeha any Dubai ohatra na andeha any Ethiopie na andeha any France naiza toerana aleko, mandritra ny 3 andro mbola considérena ho voyageur zao amin'izay fotoana zay. Ka mandritra ny 3 andro reo zany afaka manao sola manambatra no sady afoezina ihany koa ny sola zay ataoko amin'izay fotoana zay. Indrindra ianao eo ampanaovana voyage miala Tananarivo mandeha zao eny amin'ny Majenga ohatra, dia tonga ina Maheva tanàna niditra ny sola dhuhry dia lasa zao manao wudu dia manao sola 2 rakan sola dhuhry, vita ny sola dhuhry 2 rakan iny manao 2 rakan hafa ndray zao ny sola asr
tonga dia tsy manao sola ntsony zaho orinan'izany raha tsy efa milentika amin'ny masoandro manao sola maghrib ataoko 3 rakan dia ny aisha 2 rakan ihany koa. C'est-à-dire zany rehefa mivoyage atsika dia ny sola 4 rakan rehetra afoizina ho 2 rakan, afoizina ho 2 rakan ny sola 4 rakan rehetra zany hoe sola zuhr, asr, aisha dia izy 4 rakan 4 rakan reny afoizina lasa 2 rakan 2 rakan ihany izy reny. Bonus avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala izy io. Ka rehefa anao eo ampanaovana voyage na dia mana fotoana aza anao afaka manao 4 rakan na afaka afaka hoe anao afaka mijanona rehefa mandeha voyage dia manao sola zuhr aloha dia mandeha aloha kely dia mijanona asr fa mba ampiasao le inona moa ty le bonus nomeny Allah anao, bonus nomeny Allah anao. Ohatra laiko amintsika rehefa Orange na Telma na Airtel ireo karazana opérateur téléphonique zany manomenao bonus, maninona bonus ny ampiasainao fa rehefa Allah manome bonus maninona bonus ny tsy ampiasainao. C'est-à-dire zany ny fanakambanan'ireo sola sy ny fanafoezana azy bonus avy amin'ny Allah. Amizay tsika tsy sahirana loatra eo ampanaovana voyage satria ny sola obligatoire na manao voyage na tsy manao voyage na marary anao na salama anao na inona situation anao dia tsy maintsy manao an'izany sola zany foana. Ka mba ampiasao zany bonus zany rehefa mba mivoyage ianao dia ataovy 2 rakan fajr, 2 rakan zuhr, 2 rakan asr mitambatra na amin'ny fotoanany zuhr anao manao 2 rakan dia avy eo manao 2 rakan hafa, na amin'ny fotoanany asr anao manao 2 rakan hafa atambatra anao sady afoizinao. Niditra ihany koa maghrib na amin'ny fotoanany maghrib anao manao 3 rakan maghrib dia 2 rakan aorinan'izay solat al-isha, na amin'ny fotoanany aisha mihitsy koa anao vao manao le 3 rakan iny dia atambatra anao dia manao 2 rakan hafa anao aorinan'izay. Samy mety avokoa zany rehefa anao amin'ny voyage izay ataonao. Zay zany ny teboka faharoa fanakambanana ny sola araka ny voalazan'ireo manampahaizana amin'ny finoana Islam. Fotoana fahatelo amin'ny fanakambanana ny sola dia rehefa fotoana avorana amin'ny andro alina. Afaka manambatra sola ihany koa tsika amin'ny fotoanany avorana amin'ny andro alina. Saingy ny fanakambanana sola maghrib sy aisha amin'ny fotoana io dia tsy afoizina fa atao normal ihany. Averiko fanondroany le sola roa tenentsika teo amin'ny le roa teboka roa voalohany afoizina fa teboka roa farany reto tsy afoizina. Zany hoe ny sola maghrib 3 rakan, ny sola aisha 4 rakan fa izy atambatra anao. Atambatra hoana manao sola maghrib anao dia rehefa aveo vadika indray anao tapitra salamu alaikum mitsangana manao inona moa ty ikama vaovao dia miditra amin'ny solat al-isha normal fa amin'ny wakty amin'ny fotoanany sola maghrib iny. Ovinanao manao an'izay rehefa sendra fotoanany avorana. Ohatra nandeha moské tsika tonga tao anatin'ny moské sola maghrib avy be ny orana miaraka amin'ny kotroka rivotra sy ny tariny enina dia tsisy kotroka tsisy rivotra aza fa avy be ny orana dia sarotra amin'ny jama reo mpanao sola ao zany le mpivavaka ao andeha hody dia rehefa aveo iverina indray andeha hanao sola aisha. Sarotra satria mety mipetraka lavitra
na mety hoe olena ny lambany karary izy na mety hoe sarotra be zany am'izay fotoana zay maty koa ny jiro raha teo eto Madagasikara moa fa tsy mahagaga am'izay rehefa avy ny orana tonga de maty ny jiro dia zavatra ohatra zay zany afaka manambatra atsika satria tamin'ny vanim-potoana ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam dia nanambatra ny soala maghrib sy soala aisha izy rehefa sendra avy be ny orana tamin'izay fotoana zay de niteny izy tamin'ireo sahaba anazy hoe andaotsika hanao soala hivavaka avy atrany atsika rehefa vita ny maghrib mba tsy hivezivezenareo ety amin'ity toerana ty intsony satria manahirana zany hoe alaivsarantsany na mipetraka eto 67 na mipetraka any Akazomanga na mipetraka any Antanimena anao andeha hanao soala aty 67 amin'ny mosquée 67 atsimo na amin'ny mosquée Aboubakr lavidavitra iny mandeha eo amin'ny 15 minutes 20 minutes ny andehanao amin'izany toerana zany de avy be nefa ny orana handeha ody anao de rehefa aveo mbola hiverina ndray hanao soala insha de rehefa aveo mbola andeha ody ndray impirilena ny orana zany anao am'izay fotoana zay nefany anao am'izay fotoana zay mety mitarika aretina zay na ihany koa simba ny lambanao marobe zavatra mandalo amin'iny fotoana ny avorana iny dia teneny ny reo manam-pahaizana dia atambatra dikan'izay zany le imamo ao anatin'izany mosquée zany mila mahay fiqh soala lalàna mamey ny soala rehefa hitany imamo ao anatin'ny mosquée anankiray fa avy be ny orana tamin'iny maghrib iny ny olona rehetra ao anatin'ny mosquée tonga de mitsangana le imamo manao salamo hoe assalamu alaikum noho ny fahatongavan'ity orana betsaka ety de sahirina atsika andeha ody rehefa aveo verina andeha hanao solat laisha de andaotsika nangana solat laisha avy atrany de manangana solat laisha azy reo 4 rakan complet fa amin'ny fotoana ny maghrib no anovan'izy ireo an'izany vita zay afaka manao sonina kely ianareo mody any atrano tsy miverina intsony any amin'ny mosquée amin'izay fotoana zay averiko fandroany amin'ny fotoana ny orambe mikija no anaovana an'izany na amin'ny fotoana ny cyclone na amin'ny fotoana mandrivotra no anaovana an'izany fa tsy hoe isan'andro anao de nao an'izany kamokamo fotsiny anao de andao tambatra ny soala non tsy zay ny antony nanome zany mpaminany permission ny soala dia na ny fanompona dia tsy karazana fampijaliana fa ny fanompona dia adidy masina eo aminao zany manoloana ny tomponao ka tanteranao zany ary Allah subhanahu wa ta'ala efa niteny anatin'ny Qur'an manao hoe fattaqullaha mastata'tum anareo matahorany Allah arakaraky ny vitanareo ka eo ampanatanterana zany fanompona zany dia misy ireo lalàna tsara ho fantatra antsika hoe ovinanao afaka manambatra an'izany soala izany dia amin'ny fotoana aviorana fotoana farany afaka manambatra ny soala dia fanakambana ny soala noho ny aretina mahazo ny olona anankiray noho ny aretina mahazo ny olona anankiray io zany faefatra io noho ny aretina anankiray ohatra misy olona anankiray marary zany ny olona anankiray rehefa marary ny olona anankiray tsy mahatazona etotra ohatra na ihany koa ny olona anankiray sarotra aminazy ny manao odo isan'ny metsika satria mety misy bandy ny tanany na mety misy tsy haiko inona na ihany koa sarotra aminazy hanao soala isan'ny metsika na hoe misy tambana na tena hoe zavatra manahirana be azy mihitsy ka tsy afaka hanao an'izany na tsy afaka hanao odo na misy zavatra manahirana azy de amin'izay fotoana zay
indray mandeha izy manao wudu iny rehefa anao solatul dhuhr iny dia tonga de manao solat dhuhr eo izy sy manao solat asr eo de any amin'ny maghrib ndray izy zay vao manao wudu de manao solat inna maghrib sy isha izy amin'izany fotoana zany. Voasoratra anatin'ny bokintsika azo ny olona marary mafy atao ny manambatra solat dhuhr sy asr ary ny maghrib sy isha satria mavesatra amin'ireo olona marary ny handehana wudu sy ala eo am-pandriana isaky ny mihetsika. Zay le tentsika teo hoe raha mavesatra aminazy, raha sarotra aminazy ny handehanao solat isan'ny handehana wudu isan'ny mihetsika dia afaka manambatra zany. Ny finoana islam de miezaka manamaivana hatrany ny fiainana indrindra amin'ny resaka fanompona ny Allah. Atsika zany mila mahafantatra fa io finoana islam io ne dia manamaivana ny fiainana, fa misy ampahany amin'ny olona sasany tian'le islamo mavesatra be, misy sasany tian'le islamo le mampijaly tena iny, misy ampahany amin'ny olona manao an'izany le zavatra somary maherihery mavesatra iny no tiany, na de efa nomena bonus aza ohatra anao marary de tsy afaka amin'izany, na mavesatra amin'ny fiainanao de le iny mavesatra iny mihitsy no tena tiany. Afaka ataony zany afaka ataony, tsy voatery hoe olona marary zay tena mavesatra aminazy andena wudu isan'ny mihetsika no inona moa izy ty no mandeha no inona moa izy ty no tsy manambatra solat. Afaka ataony tsy manambatra solat, fa ny tsaratsara de ny fanambarana izany solat zany satria manamaivana anao izany zavatra izany. Ka ny finoana islam zany mijery na manamaivana zany fanompona zany. Noho izany tsaratsara amin'ireo olona marary ireo ny manambatra solat amin'ny fotoana hanaovana azy. Tahaka izany koa ireo olona tratry ny fahasahiranana hafa araka ny voalazan'ireo manam-pahaizana amin'ny finoana islam. Ohatra amin'izany ny vehivavy tratry ny istihada. Misy koa vehivavy tenentsika tratry ny istihada. Istihada fandraisintsika teto. Ny dikany hoe istihada dia vehivavy mandeha raha matetika. Zany hoe isan'ny solat, isan'ny wakaty izy dia tsy maintsy mandeha misasa, manao wudu, ary tsy mahazo manao wudu izy raha tsy faniditra ny wakatiny solat. Zay vao izy mandeha misasa malakilaky dia manao wudu izy dia manao solat. Ny vehivavy tratry ny istihada zany hoe mandeha raha lava, tsy raha na tsy liony règle, tsy liony fadimbolana, fa mandeha raha lava izy noho ny aretina na tsy fantatra zavatra nahazo azy, fa mandeha raha izy mandeha mandritry ny volana anankiray, 2 volana, 3 volana, mandeha raha foana, na misy mandritra ny 20 andro de mijanona de mandeha 1 semaine, mandeha raha ndray izy. Iny reny vehivavy reny zany tratry n'inona istihada, zay hoe aretina mandeha raha foana zany, sy ny mampinono kely koa raha tena manahirana azy ny manao solat matetika. Zay voalazany manam-pahaizana, tsy teniko zay fa ny olona ireo voalazany manam-pahaizana, ireo kary io zany no mety manambatra an'izany solat izany. Farany fanamariana, nisy fotoana ipaminany sallallahu alaihi wasallam nanambatra ny solat amin'ny tsy misy antony. Zany hoe nisy fotoana ipaminany tsisy antony, tsy antony le tenentsika teo, tsy amin'ny Arafa, tsy teo ao Muzdalifa, ary tsy tamin'ny voyage, tsy narary, tsy avorana, tsisy zavatra naninona nandalo, fa juste apaminany teo fotsiny nanambatra an'izany solat zany tamin'io fotoana io zany. Ka rehefa nanontaniana izy, zany hoe nanontaniana apaminany sallallahu alaihi wasallam momba izany, de namaly manao hoe tsy misy antony manokana nanaovako izany, fa kosa fanamavanana ho an'ny vahoakako. Rehefa izy nanontaniana fa maninona apaminany nanambatra an'izany solat zany, de namaly izy tsy misy antony, tsy lereo antony efatra tenentsika reny, fa ny teny fotsiny izy tsy misy antony, fa juste fanamavanana ny
vahoaka kozy izy midika izany fa ny fanakambanana sola dia fanamavanana amin'ny fiainany vahoaka musulmana ary izany raha teo tena tanjo ny finoana islam izany hoe io fanakambanana soala izay ataontsika zay nianarantsika amin'ny ity androany ity io zany dia karazana inona karazana fanamavanana avy amin'ny Allah ho an'ny mpino islam fanamavanana avy amin'ny Allah bonus avy amin'ny Allah amin'ny resaka fanompona izany Allah rehefa mandidy anao amin'ny fanompona anankiray satria fanompona soala no fanompona anankiray izay tenentsika tsy azo avela na inona ny situation izay misy anao na inona situation izay misy anao na inona tsy azo avela na marary na sitrana na en voyage na eo an-tanàna ninona zavatra izay mahazo anao dia tsy azonao ambela izany soala zany dikan'izay raha anao eo am-pandehanana manao voyage somary mavesatra aminao ny io hijanona isaky ny metsika hanao soala io ka Allah subhanahu wa ta'ala nandefa afatra amin'ny mpaminany sy nampianatra antsika hoe rehefa mivoyage anao voyage somary mavesatra dia atambatra ny soala anankiroa mba hahafahanao migalabina amin'ny voyage izay ataonao satria mba alaivo saran-tsaina ohatra anao mandeha taxi brosy avy eto Antananarivo handeha Majunga tonga no akty ny soala isany hetsika venao teny amin'ny chauffeur hoe azafady chauffeur zany dia hivavaka azafady chauffeur zany dia nao soala sarotra no itenenanao an'izany fa rehefa sendra mijanona izy mihinana sakafo atoandro manararaotra anao manao soala dhuhr sy asr mijanona izy amin'ny hariva mihinana sakafo alina manao wudu anao manao soala maghrib sy isha izay zavatra zay zany insha Allah dia fanamavanana ho antsika mpino islam tompo Allah subhanahu wa ta'ala rehefa nandefa an'ireo fanompona maro samihafa reo dia atsika no mahazo tombony amin'izany fa tsy tompo Allah subhanahu wa ta'ala no mahazo tombony amin'izany fa atsika zanak'olombelona atsika mpanompony no mahazo tombony amin'izany fa tsy tompo Allah subhanahu wa ta'ala na ny olombelona rehetra eto ambony tany tsy hanompony Allah na ny olombelona rehetra tsy hankatoany Allah tsy mampiena valerany Allah ny tsy fankatiavantsika azy na atsika rehetra eto ambony tany ihany koa samy hanompony Allah dia tsy mampitombo ny valerany Allah zany fa Allah mijanona ho masina Allah mijanona ho tompo Allah mijanona ho mendrika ary izy tompon'izao tontolo zao fa ny fanompona izay ataontsika io dia miverina ty amintsika raha zatra manompo any Allah anao raha zatra manao an'ireo karazana asa fankatoavana maro samihafa anao dia anao ihany misy sentira hoe tena afapo zao zany na ny fanahinao tena tony tanteraka ny sainao milamina tanteraka ny vatanao mahazo fahafinaretana na fialan-tsasatra aorian'izany fanaovanao n'ireo adidy masina no didiny Allah subhanahu wa ta'ala tamintsika zanak'olombelona noho izany ny fanomponina alefany Allah tsy handeha handreraka antsika tsy handeha hampijaly antsika ka rehefa nomeny bonus ianao dia ampiasao izany bonus izay nomeny Allah subhanahu wa ta'ala zany fa aza raisina hoe aloha ampijaly tena aloha hanao le tena le ray mavesatra be iny mihitsy zao zany hoe efa nomena bonus afaka manambatra soala afaka manafoy soala fa lasa anao tsy nao an'izany rehefa mandeha inao ty voyage anao tonga soa ho akty ny dhuhr eo anao manao soala ataonao 4 rakan mihitsy tonga koa ny soala asra janona anao tobila anao lasa koa anao manao 4 rakan anao le bonus ny Allah tsy ampiasaintsika bonus izy io
fanamavanana izy io cadeau nomeny Allah io n'aiza toerana misy anao ninninona situation zay misy anao afaka fonanao manatanteraka ny soala insha Allah zay no fampatsahivantsika na leçontsika tamin'ny ty androany ty amin'ny heriny insha Allah tsika maka ny raha resaka andro zoma sy ny soalatul juma ary ny manodidididina an'izany soalatul juma sy ny andro zoma zany insha Allah ho aizontsika amin'ny heriny androany lahady heriny androany ny valeur na lanjany zany andro zoma zany pourquoi ny mpiny islamo no safidiny Allah andro zoma ho anazy finoana hafa ny sabotsy sy ny alahady fa tsika nalefany Allah talohan'ireo andro ireo fa maninona tsika nalefany Allah talohany asabotsy sy alahady ray zay inona valeran'io andro zoma io inona avokoa ny zavatra zay nitranga tamin'io andro zoma io ahoana fomba fanao rehefa tonga ny andro zoma inona zavatra tsara indrindra ataontsika rehefa tonga ny andro zoma insha Allah ho raisintsika amin'ny herin'ny androany mahakasika an'izay salatul juma na ny andro zoma zany sy ny fahendrena finosiny zany andro zoma zany dia ny lahady manaraka n'indray atsika maka ndray lesona hoe izy ireo olona voadidy tsy maintsy manatrika ny salatul juma am'izay fotoana zay ary izy ireo olona tsy voadidy zany hoe tsy afaka tsy manatrika ny salatul juma tsy voadidy amin'ny salatul juma misy olona tsy maintsy manatrika salatul juma fa misy olona afaka tsy manatrika salatul juma de ho raisintsika farany amin'io lesona ty zany dia insha Allah tsika mandray hoe raha ohatra ka ny andro zoma mifanojo amin'ny andro ny Aïdy dia ohatrany ahoana ny zavatra atao ohatrany tamin'ny Aïdy lasa teo tamin'ny Aïdy le 6 juin le 6 juin io sady andro Aïdy sady andro zoma dia nanao salatul Aïdy atsika maraina nanao salatul juma atsika atoandro dia misy lalàna mameny insha Allah ho raisintsika ihany koa zany any amin'ny zoma amin'ny alahady manaraka zany hoe insha Allah mety roa herinandro tapitra antsika ty boky ty ary mandray boky hafa atsika isan'ny alahady insha Allah amin'ny manaraka zay no fandarantsika tamin'ity androany ty isaky ny alahady mo tsy ataontsika lava satria maro ny olona mbola handeha hiasa raha ampitso misy koa sasany mbola mety handehanao examen mety misy koa mbola hianatra dia ho faranantsika izy aloaloha isaky ny alahady tahaka zao wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin'ny alahady amin'ny asabotsy ho avy zao indray insha Allah